izy ny tao ambadika teto Madagasikara satria mety misy forme de corruption koa ny ao ambadika zany rehetrarehetra zany hoe za rehetrarehetra zany zany tokony atao mangarahara manomboka zao satria ny ACM zany mireconnaître fa nametrika le matriculation provisoire. Iran nefa sous embargo fantatsy Madagasikara zany tsika zany ohatrany hoe hitanareo ohatrany hoe misy mpangalatra anankiray de misy olona mampiatrano rehefa anao ne mampiatrano olona enjehan'ny fanjakana de anao koa tompona andraikitra na tiana na tsy tiana. Iran zany ho an'ny pays occidentaux sous sanction de tsika zany manampy azy contourner les sanctions ninona fanazavany ACM hoe io zany misy chaîne de corruption anatin'io tsy mandehandeha ho azy anao fa misy takalim-bolany ao anatin'io fa sao de veanareo koa fa gratuit koa le acte ny réaction anao am'ty zavatra toedrara raha bohina ty Serge Famaova raisitsika nanomboka tamin'ny herinandro tany nitohinakaty tamin'ny herinandro de fa natsidika teto amin'ny fandarana de hoana ny fandehany amin'ny hoe afaka tsy afaka ve Andrajoelina sy ny tsai Christian anatiny misy idirany tsisy idirany reny rehetrarehetra niazakazaka ny toedrara nanamafy an'izay fitombony famakafakany zay hoe tsy maintsy isy ny fanadiovana ny tokotany ao anatin'izay rehetra izay tonga de any ambivonana avy hatrany Serge Famaova ao anatin'izay ny amin'ny hoe misy idirany sa tsisy idirany aloha raha ny zavatra misy hatramin'ny androany. Amin'ny voalohany teniko angamba aloha de miaraba anao, miaraba ny mpieno ary miaraba ny teknisianina. Ny mikasika n'le raharaha zany hoe le roplanina 10 zany. Ny tiako hazavaina angamba aloha sy apatsahivina nananandraikitra ihany koa ny tenako zany tao amin'ny présidencen'ny république nanomboka tamin'ny tetezamita zany ka taty amin'ny présidencen'ny république tamin'ny andro ny professeur Safy Albert. De le fomba fiasa mihitsiny zany ny tiako hazavaina azahoan'ny pesi maro azy amin'le fomba fiasa ny tsara fantatrareo rehefa mamay baiko midina ny présidencen'ny république izy moa zany le olona telo ataontsika hoe ngeza zany ao anatin'ny présidencen'ny république ny président république aloha zany ny lehibeany de ao ambanin'ny président république misy ny secrétaire général ny présidence de amin'ny lafiny politika amin'ny akapobeany de misy ny directeur de cabinet amin'ny présidencen'ny république reo zany reo olona telo reo rehefa manome baiko de ary amin'ny primature misy ny premier ministre de misy ny secrétaire général ny gouvernement reo olona dimy reo zany rehefa manome baiko matetika de tsy de tena misy hoe taratasy fa instruction téléphonique no amena ary ampipasena any ministre zay tompona andraikitra any ambava zany io zany ambavy io tsy misy taratasy zany aloha fa mezana baiko hoe ary tsisy ministre mbola samy teny hoe ameo taratasy aloha za fa ratsany za tsy afaka anao an'le izy zay aloha zany ny fomba fiasa amin'ny akapobeany zany mikasika an'io ny olana anatiny de hitatsika zany fa nisy fotoana zany tamin'ny fanjakana samihafa nisy ataontsika hoe fiatraikany zay fomba fiasa zay hoe ny tiako azotsika zany hoe tsy misy zavatra fotsiny circuit fotsiny tokony hazava amintsika nisy demande d'explication nataon'ny ministre ny transport natefany amin'ny ACM de namaly ny ACM hoe zay anio izy nanaraka ny instruction anao azadiny fa le tale général ny ACM miaramila ihany koa izy de zay anio izy nanaraka ny instruction anao araky ny instruction izy zay namenao ohatran'izay zany le toromarika de le izy zany eo amin'ny ny ministre zany izy ndray tsy niteny mihitsiny hoe nahazo toromarika koa izy avy any ambony de izy namay an'le toromarika fa sarotra ho anahy mino fa dossier mamay be ohatrany hoe roplanina 10 raha roplanina 10 iny tany amina tany hafa ataontsika hoe mbola milamina fa olona mba nanao fianarana ambony any le ministre ny transport hoe mahafantatra an'izany risque zany hoe par rapport amin'ny Iran
satria ny iranianina zany a somary ataontsika hoe ataon'ireo tandrefan'ireo azalambo voasazy izy tsatra ny embargo izy de fatany tsara zany fa hoe tsy possible zany au niveau ana ministre no hoe izy samyrery manapaka fa le izy efa fatany tanam-piandohana hoe izotra makany Iran nefa raha anatin'izay mety tamin'izany mety nanany atretra izy hoe ho an'ny Madagasikara reto tombotsoa an'ny Madagasikara sa hoe tsy maintsy fantatra tany ahoana moa tsy afantarany le olona io zany raha jerevako fotsiny sary a ny rahana tamin'ny général miny président sénat tamin'ny 7 iny de efa misy sary ny fiarahany zareo miaraka tiako tenenina zany hoe tsy olona voaingana eny io tsy fantatry zareo ary ny fahafantarako azy koa io olona io tamin'ny manodidididina ny fetiny falevatena mbola teto Madagasikara ary mbola nitsangatsangana atao amin'ny CCI vato zany daholo zany satria nisy fety zany tao nataony ACM tamin'izay fotoan'izay nisy le izy zany tiako resahana hoe le olona fantatry zareo tsara misy hoe madame Singa koa mivoaka tamin'ny la gazette raha tsy diso tamin'ny efa elaela la gazette moa efa tsisy tsony hoe conseiller économique ny en présidence hoe vady le Sing ty ve le izy fanontaniana mipetraka daholo zany hoe tiako apetraka zany hoe le milaza aloha hoe tsy mahafantatra an'le olona izy menakavy somary lainga hoe ahoana moa tsy afantara matoany ny tany ivelany nary zany Cambodge moa le resahana hoe de hoe tany Chine koa matoa zany ny tany tsy nentina me le autorisation misy antony daholo koa ny fa maninona zany le tany zay ny fidianana n'le aéroplanina tsy nentina me le autorisation fa azadinany fa teto Madagasikara rehefa mipoka le izy to am'le gazety atsona hoe le journal de l'aviation tany Frantsa zay ny vo 22 juillet io mipoka 23 juillet ny zay vao nanomboka netsika ny teto Madagasikara zany hoe nipitsony le point le izy satria raha fantatra hoe vao fitaka ianao tamin'ny volana aprily satria zay zany le resahana ary le problème iny hoe tsy resaka hoe vao fitaka avesy tsy vao fitaka tamin'ny volana aprily le problème le famezanao mihitsy le autorisation zay efa mametraka ny tsy ara-dalàna hoe le izy zay zany fipetrany de ny premier ministre zany tamin'ny famindram-pahefana maly ny zavatra tsapa aloha ny premier ministre tsy mahajery ny nga ministre ny transport teo aloha ao anaty maso fa le ministre ny transport tena mijery be foana anaty maso ny premier ministre zay aloha zany ny zavatra tsapa zany anatin'le izy inona daholo ny dikan'izay geste rehetrarehetra zay tsy fantatra fa tiany tenenina aveo hoe nareo ve de samy laza fa tsy au courant zay zany le fanontaniana mipetraka ny premier ministre moa milaza fa hoe mampiantso izy any FBI sy ny Interpol hoe ho avy anao enquête eto Madagasikara sao de mba mandrona am'tsilany hoe le izy eny mino fa efa tsy voavidy vola mino fa efa mandeha ny enquête eto Madagasikara mba tonga ny filoha américaine mbola tsy miteny io na ny département d'état mbola tsy miteny mino fa efa misy enquête efa mandeha any ambadibadika rehetra any ny tena olan'izy menakavy any araky ny feu etsero hoe tsy mino zareo hoe le ministre ihany no tompona andraikitra fa iny aloha zany ny fusible izy zany zao fusible ao anatin'le izy ny any ampelantanan'ny filoham-pirenena zany mampilamina na tsy mampilamina an'le izy satria zao ny tena olana Madagasikara ankehitriny ao anatina négociation sarotra be amin'ny amerikanina raisitsika ny vanille eny ny amerikanina ny tena mpividy vanille be indrindra malagasy hoe satria tsara kalitao zany ny vanille gasy na de mitsingidina be ary le vidiny am'izao fotoana hoe le mampitsingidina n'le vanille gasy koa ny mampanontany tena any satria misy vanille any amin'ny toerakafa sy mara ambonimbony ny vidiny fa ny atsika tena mitsingidina be
eo zany mila le faiza mitantana manara-penitra ve no mila tena fandiniana lalina io ary mila nikety lalina be io zay magaga mbola tsy nataontsika aloha hatreto hoe rehefa manao zany tsika ny prix comparatif amin'ny vanille amin'ny tsenam-barotra iraisam-pirenena avy any amin'ny firenena samihafa zany tokony manao an'izay comparatif zay tsika fataratsika hoe firy ny korony ny zareo dia firy ny korony atsika vanille aloha zany anisan'ny olana lehibe zany aloha ny atsika ny olana faharoa zay le tsika ao anatina négociation sarotra be amin'le resaka hoe droit de douane le abatseranana iny le abatseranana satria le abatseranana tsika petahan'ny filoha amerikanina 7 amin'ny 70 isanjato ny tsika ny anisan'ny avo indrindra teto Afrika mbola ambanitsika ary neny Afrique du Sud zay telopolo isanjato zao ny azy efa hoe telopolo isanjato zao no anaovana azy de ny atsika 7 amin'ny 70 isanjato de mbola misy dossier goavana ihany koa ny secteur ny agoa sy ny secteur textile rehefa ny agoa fotsiny resahana de eo amin'ny 60 000 70 000 emploi rehefa ny secteur textile ny resahana de any amin'ny 110 000 emploi any hoany no concerné satria misy tsy ao anaty agoa any le secteur textile sasany misy amin'ny firenena hafa no androanany azy non misy koa ny États-Unis fa tsy ao anatin'ny agoa satria mety efa dépassé ngamba le quota agoa ho an'le orinasa sasany de alefa ny parallèle le izy ny tiako resahana zany hoe ao anatina négociation sarotra tsika amin'ny américaine zay zany d'un côté de l'autre côté ny tena manahirana ao anatin'izay fepitoana sarotra zay tsika convoqué tsika koa fa hoe araka ny zavatra nianarana tany ampianarana zany momba ny diplomatie de hoe rehefa misy zavatra tenenina diplomaty alakiray tsy mifanaraka amin'ny fiandranam-pirenena de afaka convoquena izy fa le izy any hoe mila zany rehetrarehetra zany any hoe mila alamina tsara satria zao le nytenenina tao manko izy anao hoe ny géopolitique azadino fa samy tandrefana ny Union européenne sy ny américaine azadino zay efa nanao tsika nampiseho tsika ataotsika hoe momba n'le madama iny rehefa androahtsika le madama maseho vonivoniny européenne tamin'ny masovo européenne rehefa androahtsika le madama de satria le madama zany somary nitsikera ny resaka lalana de rehefa aveo nitsikera hoe ahoana tsara moa mifandehana izy fa misy vola zany azadino fa ny Union européenne mame vola be indrindra raha resaka lalana hoe nakaizy ahoana tsara izy fitantanana ny vola de rehefa aveo nitsikerainy koa le resaka le hoe le castration le problème iny zao hoe itsika rehefa manao siny accord international mba mamaky tsara ve tsika aloha satria le accord de Cotonou manko niova hoe accord ny Samoa ao anatin'ny accord ny Samoa misy dispositif lava be momba ny resaka zoan'olombelona de le raha matony napatsia hoe nareo ane nanao siny tokony ajainareo le siny nataonareo niaraka taminay ohatran'izay zany le izy nefa mivoakan'izay zany de nangatahantsika izy hoe andeha rehefa nangatahantsika izy hoe andeha de izy moa lasa de tonga le solony de rehefa tonga ndray le solony de somary nyresaka ndray le solony de aviavy tonga ndray le solony zany de neny le solony tsy hoe aviavy loatra fa ny tena nanahirana nyreo tandrefan'ireo le défilé tamin'ny 9 jona fisiny ny tafika sinoa io zany ny tena nanahirana be andry zalahy de izy tsy tahiresaka an'iny fa izy zany mieritreritra hoe lasa ingérence be raha zay no tsikerainy fa io nefa zany le deuxième lecture n'le tenenina tena zay ny tena objectifany fa lasa modiny resaka izy resaka hoe zay ozy tsy manome tomobile raitra zay ozy tsy manome tomobile raitra fa zay manome fanampiana hoe vonjaina sy ny karazana ka raha vonjaina ny resahana ny sinoa koa ne manao vonjaina ary akaikiny ambodratrimo iny ary ino moa nanarale andranovelona non le hôpital ny sinoa le atao akaikiny alokeliny mahitsy le aty aorina keliny ambodratrimo ny hôpitaly io ny sinoa manao an'io ary izy tsy mitabataba efa elany sinoa mikarakara resaka marary eto Madagasikara ny tiako resahana zany hoe
ao anatina géopolitika le izy de rehefa ao anatin'izay le izy a ao anatina fotoana efa sarotra ny firenetsika misy ny faty olona teto Antananarivo misy ny faty olona any Ambositra misy ny faty olona amin'ny faritra hafa resaka sakafo io zavatra nohaniny io nisy ny aretina zay ohatra ny odiana adino any Ikongo faty any tsy fantatra ntsony hoe firy ny maty any so misy maty ve manana lanjany kokoa de misy maty tsy manana lanjany nefa samy malagasy zay zany fanontaniana mipetraka zany de misy koa sambo very a tany Mahajanga hoe zany rehetrarehetra de za zany tsy tanisany zavatra hafa samihafa hoe atram'izao ny resaka volamena lasa plomb lasa bolongabia tsy misy valiny atram'izao ny rararomivosy ny raraisitsika koa hoe resaka bonbon sucette fa le ministre nasorona fa iza moa no tena nahazo tombontsoa iza nazo le marché satria magaga de zao raha resaka bonbon sucette eny tokony hoe sokobisy na JB nazo le marché nefa araky ny feo mandeha araky ny feo mandeha olona privé nazo le marché de zany rehetrarehetra zany tokony misy enquête aiza hoaiza ny Bianco anatin'izany aiza hoaiza ny Samfine anatin'izany aiza hoaiza ny aray moa anarany anatin'izany rehetrarehetra aiza hoaiza ny paky anatin'izany zany daholo ny olana zany misy eto anatin'ity fireneny ity hoe tsy fanajana ny tany-tandalana sy ny firenena tsara tatana anisan'ny olana lehibe zany a hoe ao anatin'le izy ka ao anatin'izay tsy fanajana ny firenena tsara tatana sy ny tany-tandalana zay a tsy fanajana ny tany-tandalana mitotona indray ty resaka roplaniny ity de eo zany tsika zany zao le izy a misy zavatra grave be le izy satria azadino zany fa ny sécurité aérienne internationale mihitsy mety voatotohana raha sanatria zao reo roplanireo zay efa tonga ny Iran araky ny feo mandeha hoe raha sanatria reo roplanireo a hoentina hitondrana ohatra hoe fitaovam-piadina na ohatran'izany any ambadibadika any a aiza hoaiza ny andraikitra hoe ny asa fampirorona aiza hoaiza ny fipetraky Madagasikara anatin'le izy le olona iny aloha izy menakavy tohatra mahafantatra azy samy laza very zareo fa tsy mahafantatra hoe aterina zany a filohan'ny androm-panjakana anankiray samy teny mihitsy hoe izy ny nanomana ny déplacement tary ny déplacement tatsy tany ivelany zany olana daholo zany a satria le izy a tsy tao anaty mangarahara azadiny fa nanda le olona tamin'ny voalohany de nanaiky indray izy taty arina fa tamin'ny voalohany izy tena nanda hoe tsy mahafantatra an'le olona ka am'izao fotoan'izao ny olana adinitsika fa raha fahinao mipotra amin'ny vaovao mandrak'izay doriamenina iny tsy very a ao amin'ny YouTube iny tsy very tsony am'izao fotoan'izao ny anao tsy mila mametraka tsony anatin'ny disque dur satria ny information zany tonga de mijanona ao anatin'ny serveurny YouTube masarotra an'le izy koa tsika zao anaty négociation inao atao ny resaka base tuliara tsika ao anatin'le problème amin'ny base tuliara négociation sarotra koa io amin'ny Amerikanina satria orinasa Amerikanina io a ary ny Amerikanina koa le ohatra ny ataony zareo any Ukraine le hoe ny azy le ny terre rare sy minerai stratégique anisan'ny tena mamaimay any zareo mihitsy ny am'izao fotoana ao anatina négociation sarotra toy izany tsika hoe no mipetraka le izy rehefa miresaky tsika momba amin'ny base tuliara tsy haiko zay nresanareo teo aloha tao fa ampatsahiviko fotsiny ny olana lehibe eny rehefa miresaka base tuliara hoe ny raha araky ny lalàna ny fe indrindra nampiny ny lalàna voaka tamin'ny code minier voaka tamin'ny 3 de misy vola tokony makany amin'ny collectivité territoriale le vola ho an'ny collectivité territoriale io a am'izao fotoana tsy alohany amin'ny collectivité territoriale na zany a raha raisitsika zao Fort Dauphin na zany ny QMM ny Fort Dauphin na zany amin'ny Batvia ary Tomasina tsy ameny zareo any amin'ny potiny le izy satria ozy mifanjakana fohy be malagasy hoe aty aminay nareo mandoa fa tsy manana capacité d'absorption
le any potiny de zay ny le olana ry amin'ny base tuliara tokony tsy andainga zany tokony tsy andainga amin'ny vahoaka amin'ny base tuliara hoe ho tafavoaka ny resaka hoe ny hoe ho azo tompontsobea tuliara nisy vola 80 millions de dollars nyresahana nyresahany fanjakana 40 millions de dollars ozy makany amin'ny fanjakana fohy be fa ny 40 millions de dollars ozy ho akany amin'ny collectivité territoriale mba ho hitatsika eo zany raha misy $1 ho azy ny collectivité ao anatin'izany satria efa zany any natao mizareo tany azadino tany soalaly tamin'ny ferany soalaly nisy 200 millions de dollars ozy sinoa tsika ty Madagasikara miresaka 100 millions de dollars fanjakana sinoa mitaky 200 millions de dollars ny Exim Bank sinoa hoe sur 200 millions de dollars naparataray ary na ariariray ary tsy azony soalala tamin'izany fotoana zany tsy haiko raha efa namboarina fa tamin'izany fotoana zany tamin'ny fotoana nisy ny transaction financière momba ny soalala ny sekoly tany soalala tompoko tsy nisy tafo etsetsetsetsetra ny hôpital ny soalala tsy nandeha amin'ny loniny zareo naparataray ary tsy azony fa ny vola nanaovana ny Coliseum taty Antananarivo nanaovana ny ino misy hôtel de ville n'Antananarivo zany daholo ny le olana zany le fitsinjaram-pahefana tsy manderaka ny tokony fa anarana fotsiny ka averiko tsara zany le izy hoe zay rehetrarehetra zay zany le akapobeany le niany zany le tiako tsindrena anatin'izay le tsy fahaizana amin'ny tatana sy tsy fanajana tany tandalana satria raha ny lalàna misy anie misy vola tokony ho an'ny collectivité locale fa dans la pratique tsisy vola tonga ho an'ny collectivité locale ary amin'izao fotoana zao iainany zany azadiny koa ny adinitsika foana reo orinasa reo anie reo compagnie minière reo akoatran'le obligation tokony aloha ty amin'ny collectivité locale efa mazo anie zareo impôt sur le revenu roapolo isanjato raha tsy ao anatin'ny éligible izy am'le hoe grande mine rehefa éligible izy am'le LGM grande mille de mieny iny 50% zany hoe lasa folo isanjato de ohatran'izay koa le resaka hoe am'izao fotoana zao droit amin'ny code minier le redevance manko ny ovanarana tsy tadidiko le izy fa ny afaka tenenina fotsiny de hoe lasa 5% taloha azadino 2% le izy 1,6% na hoe fitopolo isanjato ho an'ny collectivité territoriale ny telopolo isanjato ho an'ny fanjakana am'izao fotoana zao novainy zareo le izy lasa 10 isanjato le izy fa ny enimpolo isanjato ho an'ny fanjakana nefa polo isanjato sisa ny collectivité locale fa ahoana moa na ena ny collectivité locale fa raha ny tokony izy ary tokony ampidirina mahazo tompontsoa koa ny fokotany satria nahoana azadino fa ny fokotany malagasy anie 2 kilometatra amin'ny moyenne zay ny moyenne ny commune frantsay 18 kilomètres carrés 32 kilomètres carrés io resahako io moyenne ny fokotany malagasy 18 kilomètres carrés commune frantsay 15 kilomètres carrés commune suisse ny tiako resahana zany de zao indraindray ny elalelany entre ny fokotany alakiroa misy any amin'ny 9 kilometatra rehefa alaina zany l'extrémité roa indraindray fokotany tsisy idirany le chef lieu ny commune rurale zany rehetrarehetra zany anie no olana lehibe ahoana ary zany ny zavatra isy ny esorony iny ny ministra raha ny zavatra nyresahanao rehetra teo rehefa niala ra tompony andraikitra ilaina atao visible de mijanona eo ny raharaha ho toy izay ve izy ty au niveau an'ny resaka fanjakana fotsiny aloha ny resahako aveo tsika resaka ny aminy hoe ny sazy sy ny mety zavatra hitranga ho raisin'ny firenena tandrefana sy ny mpiara-mombonantoka amintsika fa hijanona eo ve zany ity au niveau an'ny fanjakana ny teny moa ny antso ny prime ministre ny amin'ny hoe FBS ny Interpol fa ilay fanjakana amin'ny akabeany ilay teo ambonin'ilay ministra ny esorina ny isan'ny zavatra misy ihany koa
rehefa ilay premier ministre no nampandraketina ilay ministera misy antony manokana ao ve ao anatin'izay satria ilay raharaha tena mafana voatontonana hoe premier ministre teo nresanao isany dimby tafiditra ao anatina zavatra ambony eto amin'ny firenena zany primature zany misy antony manokana ve zany rehetra zany ny premier ministre sy ny filoham-pirenena tsy no tiako atongavana ny aminao hijanona eo ve iny hoe niala ny ministre zay natao visible dia tsisy atahorana tsony amin'izy mirahalahy ny tena manahirana anatin'le izy eny hoe raha tadiditsika ty zao fanontelo ny premier ministre no nandray ataontsika hoe intérim fanontelo ty fahatsiarovako azy satria efa nanao intérim izy momba ny ministère ny affaires étrangères efa nisy ministère ray zay koa efa nataony minina koa efa nataony intérim tao anatin'izay le very le volamena tao ministère dia zao zany izy zao ty zany fanontelo le intérim ataon'ny premier ministre dia transport ndray zany zao ny raisiny hoe raha ny résultat hitako aloha tsy dia tena hoe ataontsika hoe nanome antoka be le intérim indrindra tato amin'ny minina dia ty zany zao misy ny transport ty zany ny intérim manaraka manahirana daholo zany rehetrarehetra zany raha tany amina firenena hafa eny responsabilité collégiale ny gouvernementa le izy araka ny teneniko hoe za zany rehefa mijery le passation zany tamin'ny ainy amanjery maly dia rehefa mijery le tamin'ny ainy amanjery le fomba fijery ny ministre ny transport amin'ny premier ministre aloha tena manambara zavatra maro ary tena jerevany anaty maso tanteraka fa le premier ministre tsy sa mihitsy mijery azy anaty maso zay aloha zany ny zavatra misy analyse moa ko zay sur le plan psychologique zay zavatra zay hoe ny en gros zany tia ny apetrany hoe za matompona andraikitra mpanjakana dia za tsy amely fa zany tsy midika hoe za ho atao sorona eto fotsiny raha hoe analysena zany le comportement ny le ministre ny transport satria somary mafimafy ihany le masony zany mijery an'le premier ministre ka le izy zany any rehefa ao anatin'izay hoe io misy andraikitro ny filoham-pirenena zany ny tokony andray ny andraikiny hoe satria izy ny filoham-pirenena eo aloha amin'izao fotoana dia zay andraikitra zay anjaran'izay rehefa tsy mandray izy ny andraikiny dia mety misy antony manokana koa zany mahatonga azy tsy mandray ny andraikiny dikan'izay zany hoe tena responsabilité collégiale n'izy rehetra ao ambony eo ve zany le izy zay zany le izy nisy tenin'ny premier ministre zany tiako ampatsahivina kely hoe ny filoham-pirenena ihany ozy ny olona lanim-bahoaka fa zay any akoatran'izay ozy nazary izy zany izy premier ministre nitendrena ako fa tsy misy ozy afaka hijanona amin'ny toerany mandrakizay doria amenina zay zany nytenen'ny premier ministre midika ve zany fa efa manaiky zany ny premier ministre fa tokony hiala amin'izay izy ao amin'ny andraikitra zay tany saniny ankehitriny satria le fomba fitenin'ny premier ministre maly ohatrany double détente zany marina fa mety hoe mananatra izy any ministre ny transport amin'le tamin'ny passation zany fa tsy voatery hijanona amin'izay ihany le teniny satria le teniny zany mametraka izy tena nyteny itsony na ny tenany arozy ny tianytenenina zany hoe izy koa ve fa leo mijanona elabe eo amin'le toerana fa izy zany tsy mety atao fusible mety zay koa zany ve zany ny tiany apetrany hoe tsoay raha tsoahana fa tsy za kosa raha atao fusible lalandavy eto izy moa zany tena nanginy nisy zavatra maro reo zao nitranga teto amin'ny firenena lefa nitononiko teo aloha tsy nisy intervention amin'ny premier ministre mihitsiny nefa azadino ny premier ministre chef ny administration lehibe ny administration voalohany zany alohan'ny filohan'ny république dia ny premier ministre ny premier ministre koa manatanteraka amin'ny politique ny général de l'état izy zany ny chef d'orchestre koa
amin'ny resaka politique générale de l'état zay tokony hifanarahana zany tamin'ny filohan'ny république ny fanontaniana mipetraka zany hoe feno daholo ve zany arahafapotateraka zany ve hoa le filoam-pirenena matoa zany a le situation zany mijanona ohatran'izao foana nisy andraikitra marobe reo a le nitranga teto amin'ity fireneny ty efa nitononontsika teo aloha hoe madio tanteraka zany le premier ministre avy eo anatin'izany rehetrarehetra zany tsisy idirany mihitsy ve zany fa izy zany de tena hoe tsisy zavatra fatany mihitsy zany ny fisiany reny rehetrarehetra reny zay ny zany le fanontaniana e hoe izy ny chefny administration anefa mahavariana izy nandrahoana ny fanoherana hoe ainy daholo ny zavatra ataon'ny fanoherana zay drehetra saika idiratsika zay hoe vometsika reo de vometsika ozy nareo de efa fantatro tadolo etc magaga ny ary amin'ny fanoherana ry masomokotra azy a fa ny eo ambany masiny eo a tsy hitany sao variana loatra izy manaraka an'le fanoherana tsy hita sa tsy nijerena sa ka le izy a izy ny tsara nytaninareo mpanao gazety an'izay fa za manamarika fotsiny a ny zavatra nyteneniny hoe arany daholo fa tsy mila en gros ny manao menace any izy am'ireny manao menace izy am'ireny a ny premier ministre io ny raha ny tantara ny tsara azotsika na tonga azy tale généralny Jirama de nivory zay sy président Safi Albert tamin'izany fotoana izany rehefa mivory zay sy président Safi Albert de hoe tokony misy nomination atao a tamina poste roa na telo izy zay raha sy diso tao anatin'izay BTM tao anatin'izay Solima tao anatin'izay a i BFV de rehefa niresaka tao zay mianaka de za zany proposé ny premier ministre hoe ny Tsay Christian ho atao talehany général ny BTM de ozy président Safi non tsy mety ozy raha izy satria za ozy mila olona mahay ny resaka ambanivohatra de rehefa zay fipetraka le izy a de lasa andriamatoa Bruno Dizaine natao a tale général ny BTM de ny tale général ny BFV tam'izay a lasa i andriamatoa Ramarson Iniasy de natao tale général ny non i Solima i andriamatoa Tsay Christian tsara fatatsika tsy nisy nidirany globi avy any Diego zany tao tamin'ny fotoana io za tenako manokana tsy nafantatra hoe fianakavian'ny président Safi izy fa nifantatry fotsiny a azoko taty ny CV-any a izy zany de dafy tany amin'ny secreniny ny tenako nanolotra azy tamin'ny président Safi ho tale général ny Solima zay aloha zany ny tsara azavy zay zany hoe za ndray zany tsy manana lonolony amin'ny raha hoe resaka zay manko tiako azava tsara zany anatin'le resaka mahatonga ana mamekely an'izay tantara lasa zay satria tsy afaka misy miteny a hoe tsy ny tenako a nanolotra azy a tamin'izay fotoan'izay tao ny aha fotsiny somary magaga amin'le fomba fitantanana ankehitriny izy a efa lehibe ny projet atao hoe entreprendre à Madagascar izy a efa représentant résident ny OIT na organisation internationale du travail nefa tsy voakarakara mihitsy ny resaka piasa eto Madagasikara tsy voakarakara ny resaka piasa eto Madagasikara hoe nefa izy tokony mahafantatra an'le olana izy koa tokony mahafantatra ny orinasa madinika satria ny projet entreprendre à Madagascar tatearinany matala général ny Solima azy zany de ny entreprendre à Madagascar de projet fanohanana ny orinasa salasalany sy madinika malagasy tsy ndriko tsara zay tsinjopeo zay a hoe PME malagasy petite et moyenne entreprise malagasy fa tsy le hoe moyenne entreprise avy any ivelany zay ngeza be izy à l'échelle Madagascar ny tiako azotsika zany de zao hoe magaga za zany somary gaga ihany rehefa mijery a hoe ahoana moa zany fomba ny tantanana an'le izy zany io secret nandroany raha mahita io ny secret nandroany raha mahita ny tsara fatatsika io schéma io ny tanareo zao privatisation ny Solima privatisation Solima ny tenako ny président comité en privatisation nanolotra schéma ny zay nanolotra ny schéma zay hoe amin'le distribution pétrolière ndresahako za zany tsy miresaka le logistique fitinsika any miazakazaka be ny ora
le izy nyzaraina hoe abcd le distribution pétrolière fa ny tena marina iny le a tokony tazomina ho an'ny malagasy fa le izy a namidy daholy a natao privatisation daholy a lo abcd na tonga le hoe Jovena, Galana, Total, Shell de le problema zany a le tsy fananana vina mihitsy ny anisan'ny olana lehibe ny privatisation ny hoe tsy voatery hoe écartena ny gasy nefa lasa écarté ny gasy de le izy a tokony tsy écarté ny gasy tao anaty le lo a tamin'izay fotoana zay tsy ka hoe nanaovanay azy a zay ny namronanay le fonds de portage de privatisation ahafahany hoe malagasy tina tsy voatery tonga de manam-bola satria am'le raha aeroplan sika de le izy non le problème atsika ny amin'ny akapobeny zay tsy fananana viny akapobe an'zay le raha aeroplan any mity sy tafito anatin'zany ny tiako resahana zany hoe ny olana lehibe eto amin'ny firenetsika hoe fa ahoana tsara moa zany ny fitantanana ny firenena ohatra ny tenako zao a zany koa vitsy ny olona malala an'zany zany akoatra ny force zany zany ny patron ny renseignement teto Madagasikara tamin'ny fotoanandro ny professeur Zafy Alpere hoe tamin'ny andro ny SAE zany le BNTGDE ao amboniny général Sidy rehefa tonga rehefa aveo rehefa lany président république izy a zany patron ny renseignement généraux ny gendarmerie renseignement généraux en police ny DGDE ary ny deuxième bureau fa na ny olona tao an-trano koa ary tsy nafantatra ny vadiko tao an-trano tsy nafantatra kory an'izany asako zany anisan'ny asako a fa tsy hoe zay fotsiny ny asako tao ny tiako azotsika zany de zao ny expérience zany a hitako am'le tantara am'izao fotoana tsy mila miantso akory tsika hoe mila miantso ny FBI mila miantso ny Interpol sy ny karazany mino hoe fa efa eto ry zareo ary efa miasa ry zareo ary mino fa somary mamay mihitsy n'zao ny ambassady américaine am'izao fotoana hoe tototra ny pression avy any a Washington ny inona ny fotoana ho andrasany zareo tsy fantatro fa ny haiko fotsiny de zao ny AGOA amin'ny volana septembre ny négociation resaka droit de douane ny abatseranana am'izao fotoana etsetra ny tiako resahana zany hoe misy fetraikany amin'ny économie gasy io ary tsy vita ny ady gasy tsony ty resaka ty fa tsy maintsy manao décision chirurgicale ny filohan'ny république raha tsy zany izy mihitsy mety vaozongozony eo azadiny fa efa zay ny olana nitranga tamin'ny andron'ny filo Didier Ratsiraka somary nanao critique izy tamin'ny politique ny américaine tamin'izany fotoana zany mivokany taty arina ny américaine première ligne nanoana ny filo Ravalomanana ny tiako resahana zany hoe zareo ny tsy hipetrapotsy loatra zao ary azadiny fa ny zavatra nitranga tao amin'ny tamin'ny 17 mars 2009 sivy sy roa arivo ny zavatra nitranga tamin'ny sivy sy roa arivo tamin'ny 17 mars ny mbola tsy adininy zareo zany rehetrarehetra zany ny olana mitranga ankehitriny zay tokony ainy le mpitondra ankehitriny hoe ny dossier ohatran'ireny mifo daholy ao anatina situation misy ohatran'izao ny ao anatin'izay zany zay le prime ministre hoe raha tsy raha fiteniny tanora hoe mody fanina ve sa ahoana fa lay filoham-pirenena zany ny tiako antarina hoe hijanona eo ve zany lay ho nivoan'lay gouvernemanta ho nivoan'lay fitondram-panjakana rehefa niala iny zany raha ny fomba fiasany hatramin'izay moa zany miala ny ministra de mijanona eo le izy ohatra zay ve ty zavatra ty raha ny toe-javanisy am'izao sa mety reny teny prime ministre reny manambara zavatra lay Andry Rajoelina tsy niteny fa namoaka ny taratasy fankasitrahana moa zany amin'io fa voasambotra sadiny zao nangina tamin'ny raha Romivos lay Andry Rajoelina lay filoham-pirenena no tiako atongavana io ny amin'ny manahoana zany izy am'izao fotoana zao raha reny ny zavatra misy madio tanana ve izy ao anatin'izay raha hitsina le resaka ho ana manokana aloha sarotra ho any mino hoe tsy fantatry zareo satria le olona hoa olona fantatry izy menakavy le olona fantatry izy menakavy ary le orinasa namenan'le autorisation orinasa manana capitale 2 millions d'ariary ary manao zavatra maro
tsy spécial mbola tsy nanao mihitsy resaka aeroplanina fa iny angamba zany ny opération hoe voalohany tonga de opération goavana be sarotra be mino an'ireny sarotra be mino an'ireny araky nefa nazavaiko to hoe mibaiko midina ho avy any amin'ny averiko tsara mibaiko midina makany amin'ny gouvernemanta avy any amin'ny présidence aloha de ina atao hoe présidence olona telo ny tena mitondra ny présidence ny président république mazava ho azy satria ny présidence eny tsy miexiste zany raha nareo ny mijery ny constitution malagasy eny tsy miresaka présidence izy fa président république ny resahany fa ny présidence zany le toerana esana fotsiny fa constitutionnellement parlant président république sy ny premier ministre ny resahana anatin'ny constitution fa tsy isy primature koa anaty constitution le ny président république de ny olona roa miara-miasa amin'ny akaiky ny SGP amin'ny lafiny administrative de au niveau amin'ny politique générale ny directeur de cabinet reo olo reo rehefa mamay baiko tsy misy baiko par écrit zany fa baiko oral matetika baiko téléphonique de aty amin'ny primature indray de averiko tsara ny premier ministre sy ny secrétaire général ny gouvernement reo zany ny personnage clé eo ny dirikaby any any amin'ny primature tsy de tena mame instruction loatra makany amin'ny gouvernement hoe raha mamer izy tsy ny azy angamba conseil ny ameny fa tsy tena manana pouvoir afiry fa raha ny primature zany ny premier ministre sy ny SGG rehefa miresaka ary amin'ny gouvernement tsisy olona ary amin'ny gouvernement koa angataka hoe ataovy par écrit le instruction anareo ny tiako resahana zany hoe tsy tokony mody faniny reo tompona andraikitra reo fa sarotra be mino hoe tsy au courant ry zareo ary raha sanatria ry izy tsy au courant mbola vao maika koa ny lozy dikan'izany zany izy tsy au courant zany izy fa lasa le volamena ohatra atao amin'ny ministère tsy au courant zany izy fa nisy ny bonbon sucette resaka aza ty fa nisy aménagement de crédit am'le 9 milliards d'ariary le bonbon sucette ary izy anazo an'le marché zany rehetrarehetra zany eny tsy resahany tsy au courant izy amin'ny romivosy tsy au courant izy amin'ny romivosy tsy au courant izy amin'ny zavatra maro zany nitranga teto tsy au courant ve izy fa misy faty olona be deabe zay le hoe sambatra madamany vahoaka malagasy satria tsy au courant tokoa hoe tsy au courant izy fa feno ny maty ary ikongo fa maninona raha mbola raha nakana izy nijery ina tena ny zavatra mitranga ny ikongo hoe tsy au courant ve izy fa nisy sambo very koa tany mahajanga le izy eny zany be loatra le tsy maha au courant an'le olona ka manahirana hoe ny afarany ny président lasa fusible fa tsy ny premier ministre lasa président fusible ny premier ministre fa tsy ny premier ministre fusible ny président zay ny afarany resaka tsombadika io ny ka ao anatin'izay zany inona lay sazy moa zany efa hoe amamalagasy tsisy mirary an'izany fa sarotra ny hoe hipetrapotsiny ny amerikana araka ny nambaranao teo manahoana zany mety zavatra isa raha pitso raha afaka pitso ino no mety ataony eo anivon'ireo olona anankidimy tenenareo ino no mety fepetra mety sazy na osala am'izany resaka atsika teo ny resaka agoa ny abatsiranana sy ny sisa fa anahoana zany Madagasikara raha pitso vokatry ty resaka raharaha roplaniny te ny fangatahako aloha mivavaka mafy mba tsy andefasan'le ministre ny affaires étrangères taratasy indray any amin'ny union européenne hoe rappelez any aminareo io ambassadeur io satria izy manko somary taitaitra zay de manao zavatra tsy eritreretiny am'izao situation zao mila calmena daholo zany mila calmena misy fonanle fahaizana mamono afo zany le izy eny tsy voatery nanao nireny zavatra nyteneny reny tamin'ny ambassadeur fa afaka nasainy le olona niaraka ny sakafo de nyresaka mangingina tany zareo de sady en plus izy en bonne position izy teny hoe monsieur l'ambassadeur ohatra mbola misy vary mangatsika kely ny financement tokony financenareo ny projet ohatran'zao fa mba miangavo za mba alefort reo projet reo de le ambassadeur satria izy mety nanao zavatra ny ohatra kely ny fefy tsy maintsy ietsiketsika izy ikofokofoko zay ne le fahaizana diplomatie fa tsy hoe ny anaranao tany am-pianarana ampiarinao bêtement mialatsiny aoko tsy zany natao hoe diplomatie sy ny géopolitique internationale hoe zay le olana rehefa tanora loatra le olona amena toerana ambony sy sensible ohatra amin'ny politique internationale mila olona efa manana traikefa mila professionnel manana traikefa izy professionnel fa mbola tsy ampy angamba za le traikefa ka le izy zany zay zany aloha ny tsy maintsy atao voalohany
ny hoe engany tsy hanoranoratra indray hoe apodio indray ty ambassadeur ty fa ty sady efa milaza fa aty tsy vita raha mbola zay ny atao amin'ny tany tandrefana amin'ny akapobeny mihitsiny a fa tsy ny amerikanina fotsiny na ny union européenne fotsiny de ao anatin'izay zany a ny fijeriko azy mila apetrakitsika mazava koa hoe ny filoam-pirenena zany a tsy afaka tsy haka andraikitra le akoatran'le ministre akoatran'le ministre ny gouvernement ray manontolo io collégial ny responsabilité tsy maintsy ny gouvernement ray manontolo no maka fepetra izy a chirurgical mafy fa raha resaka paracétamol mbola atao satria iny zany paracétamol ny ministre nasorony iny tsy tafavoaka io ny ohatran'le olona sanatrehan'izany voan'ny diabety de voatery tapahana ny tongony na le tongotra tapahana na rehefa tsy tapahana ny tongony de miakatra le izy de maty le olona de tiako resahana zany hoe tsy maintsy opération chirurgicale eny zany io a fa tsy vitany hoe ary ny premier ministre eny raha enoko tsara zany efa manaiky an'le logika zay ny ao anatin'izay lay ny fanazavana eto zany ny amin'ny hoe lay filoam-pirenena no mila mandray andraikitra manoloana ny rosireo fa ary lay filoam-pirenena mihitsy raha any ndray koa no zavatra hafa ndray zay satria lay sazy hiatra tsy inona ny voaka malagasy no hijinjan'izay ny premier ministre ve zany teny hoe nisy baiko ambonimbony kokoa ve vita eo zany rehefa raha tonga am'izay le izy na ihany koa fa sarotra be manko manao spéculation lasa manao spéculation aloha ihany koa isan'ny nandrasana ny amin'ny hoe raha hoe mety nisy an'izany tany ambadiko hoe esoreo ke za fa de teneniko hoe zao asatsika ndrasatsika ny rapitso sy ny rafaka pitso fa ny olana amin'ity Serge Zafimahova lay vahoaka malagasy no telopolo tapitrisa lasa hijinjany voka ny rapitso zay de marina zay lasa sorony ry zareo ka le izy a zay zavatra zay zany tsy maintsy jerevana ka anahoana ny fahasahin'ilay filoam-pirenena eo anatrehan'izay hoe tsy maintsy fanafody mafy dozy no hitsaboana nyity aretin'ity vao mety zany ka izy angamba ny tsara nytaninareo rehefa tafahoana aminareo de antanio tsara inona le dozy eritreretina satria raha jerentsika ny raha rombivosy de tena ohatrany hoe lamindamina teo nefa raha iraisam-pirenena ihany koa reny nisy efa fanasaziana mihitsy nahazo an'ilay olona zay akaiky ny filoam-pirenena ary fantana na inona lazaina ankehitriny moa mbola hoe mifandray amindry zareo mety ho toy ireny traitement ireny ihany ve hoe nangina ny resaka fitsarana rehetra teto antoerana anahoana zany ty ihany koa enveran'ny filoam-pirenena eny ary ok d'accord le izy zay nga mafipetraky le izy hoe mila fotony a mila jerevana tsara mila fandraisana andraikitra zay fotsiny angamba ny teniko ia akasitrana Serge Zafimahova tao anatin'izay faneho-kevitra izay a mahakasika ny raharaha fiaramanidina moa no resahana tao anatin'izay ampampitoana faharoa zay fa ihany koa ny manodidina ny toe-java-misy akabeany teto amin'ny firenena ny fampatsahivana ny tantara ao anatin'izay raha fitinina lay resaka fiaramanidina zany de ny amin'ny hoe araky nambaran'ny Serge Zafimahova teo moa de hoe paracétamol ihany ilay fanesorana ministra amin'ity raharaha ity zany hoe fampitoniana paracétamol moa marizao ny amin'ny adiny telo eo no miasa de miverina indray ny fanaitainana zany hoe manana eo amin'ny de sahala amin'izay zany nylay ministra iny fa ny andrasana de lay hoe fanapa-kevitra entitra sy goavana ary ny votra sy nazava tao anatin'ilay faneho-kevitra Serge Zafimahova teo ny fanazavany tao anatin'izay ora ray latsaky zay ny amin'ny hoe lainga ary sarotra ny ino fa tsy malala na inona na inona ary loza raha tsy malala na inona na inona amin'ny zavatra ohatran'ireny lay mpitondra atsika eto amin'ny firenena ary ndraindray raha ohatra raisina am'izay tsy malala raha inona zay zay mandiny teny so de tsy tadidina reo filoam-pirenena izy so de tsy tadidina reo prime ministre koa izy ao anatin'izay so de adininy ko adininy ary le zany rehetra zany so de tsy fantany ihany koa anatin'izay rehetrarehetra zay ary zay moa na tonga nyity resaka hoe sambatra ny vahoaka malagasy fa mety adininy koa tena lasa
ao anatin'izay izany voafitaka eto amin'ny firenena zany lasa azay le fomba fanehoana n'ilay fitantanana ny firenena dia tsisy raha anjara ary tsy magaga raha toy izao ilay vahoaka malagasy ankehitriny toy izao ny vahoaka malagasy mampalahelo sy mahonena ao anatin'izay ary eo moa ilay andrasantsika ny amin'ny hoe eo ilay tsisy mirary loza ho an'ity firenena ity na zanatsy zany tsy maintsy hitazapotsiny an'izao ny firenena tandrefana tsy hitazapotsiny an'izao ny fianakavimba iraisam-pirenena fa dia etsika miara mitondra-bavaka amin'izay zanahary rehetra satria samy manana ny ivavahany eto amin'ity tany sy ny firenena ity mba alefadefaka izay satria tsisy maniry ratsy ho an'ny firenena indrindrandrindra moa hoe vokatry natony olombitsy no afairana an'ilay vahoaka telopolo tapitrisa